Ndao hoe hianatra rythmique sega itsika eto amin'ity horonan-tsary ity. Aza misalasala tsika mametraka fanontaniana, dia aza misalasala ihany koa tsika manao partage, indrindra farambola vozoanao nahitan'ilay vidéo dia midira manaova s'abonner fa mahasoanao izay. Ny zavatra tsara ho fantatra voalohany dia rythmique inona moa zany ataontsika izany? Rythmique sega. Rehefa mitendry hira tsika dia mila manana teknika fomba fitendry rythme. Mila inona ny anaran'izay? Ny anaran'izay dia hoe rythmique. Mila manana teknika rythmique be dia be tsika ao anatin'ny rythmique anankiray. Ao anatin'izay fomba fitendry sega zao zay afaka hoe mamorona rythmique karazany 10 samihafa itsika. Ohatr'izay zao ny ray dia afaka soloantsika hoe sega ihany koa zay. Fa roa zao zay mbola misy teknika be dia be afaka zaraiko aminao. Fa ny zavatra mila ianarantsika teny voalohany dia hoe inona ny anjara asa tazomin'ny bassiste ao anatina hira. Ny anjara asa dia mila mitazona ny rythme an'ilay hira isika bassiste. Ny bateria sy ny gitara basse dia mifampiankina. Dia ny zavatra tsara ho fantatra manaraka indray dia izao, mila fantarintsika ny tonalité an'ilay izy. Rehefa fantatra ny tonalité dia fantarina ihany koa ny accord hoe makaiza sy makaiza ilay suite d'accord n'ilay hira. Rehefa fantatra izay rehetrarehetra izay dia manome an'ilay couleur rythmique amin'izay isika amin'ilay hoe mahasega an'ilay rythme. Ny ataontsika dia izao, mila mahay gamme diatonique tsika. Tonalité de do zao nanaovako anazy eto amin'ny case fahatelo de troisième corde. Minao fa efa maharaka an'izay gamme diatonique zay tsika. Do ré mi fa sol la si do. Zay antsoina hoe note fondamentale. Dia ao anatin'ireo note fondamentale ireo dia anatsoana accord. Ohatra hoe ao anatin'ny note fondamentale anankiray amin'ireo zao ohatra hoe do anatsoana accord simple. Dia mila mahay an'ilay formule tsika accord simple égale note fondamentale plus tierce plus quinte. Dia ireo telo ireo ny ampiarahana dia manome accord simple zany. Ohatra hoe do dia mi zao ny tierce ny do dia sol ny tierce ny do, do mi sol. Zay zany ny accord fondamentale ny do. Dia ohatr'izay koa ny fa. Ilay teknika teto ihany ampidintsika ato. Dia eto ihany koa sotomintsika mankaty amin'ny sol. Dia fitambaran'izay manome an'ilay 3 accords majeurs 1, 4, 5. Dia eo amin'izay tsika manome ilay couleur an'ilay rythme. Satria sega izy dia presque mitovitovy daholo ny fomba fitendry sega rehefa ianona. Fa misy pitsopitsony kely mahasamihafa an'ilay artiste zany. Fa presque mitovitovy kely daholo ilay izy. Dia amin'izay koa tadidin'ny sofina rehefa fitendry ohatr'izay dia tonga dia fantatra hoe sega zany fitendry zany. Ohatra hoe zany zao sega zany. Dia iny rythmique iny afindrantsika makao amin'ilay accord manaraka ohatra hoe fa zany. Ohatra izay izy dia iny ihany afindrantsika makany amin'ny sol. Dia raha ohatra ka makany amin'ny la izy la mineur, la do mi. Ohatra izay raha ohatra ka ré mineur. La mineur. Ré. Sol. Mi. Zany hoe arakarak'ilay accord na hira zany raha mitotona misy dia atao amin'ny deuxième corde, deuxième case tsika manao accord simple. Ty zao ny troisième note 1, 2, 3 dia ty ny quinte. Ohatr'izay ilay izy arakarak'ilay accord hitantsika ao anatina hira ilay izy. Dia ohatra hoe fomba fitendry anankiray faharoa indray zao dia ao anatin'ilay hoe sega ihany. Afaka tsy asiana tierce ilay izy fa atao tonga dia quinte fotsiny ohatra hoe tsy asiana tierce fa tonga dia quinte fotsiny. Zay zao efa nahay karazany telo sahady isika ao anatin'ilay rythme sega. Inona ny voalohany ohatra zao. Dia ny faharoa. Dia ny fahatelo.
faefatra ndray afaka ataotra zao hoe zany hoe quinte ataon'le quinte bassbasse kokoa de atrio indray ny vidéo antsika androany ho antsika lina amin'ny fianarana dia any amin'ny WhatsApp isika io fa nisoratako io ny numéro WhatsApp koa de afaka mianatra antsika ohatra zao ataontsika eto zao face ohatra zao de afaka manao pratique ianao dia azavaiko aminao ny andindiny momba an'izay cours izay de manasa anao ny s'abonner anito chaîne YouTube ito fa tena mety mahita zavatra mahasoa be dia be anao ao anatin'ny izany vidéo izany de misaotra tompoko.